Baiboly misa 12 no fanomezana avy amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana mivady ho an'ireo tokantrano izay namasina ny fanambadiany tao amin'ny fiangonana FKM Anjeva ny Alahady fa 1 ny volana Novambra teo. Nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny fanolorana ireo fanomezana ireo no nanamafisany fa zava-dehibe ny dingan'ny fanamasinana fanambadiany eo anatrehan'Andriamanitra ary io no isan'ny mahazava-dehibe ny fiangonana. Faramasinana ny fiarahamonina sofeto dia tamin'ny mera nanona zay waizy anao misy zany faramasinana olona vavy nofonareo dia zavatra atao an-tsainy iny dia ny anamasina ny tokantrano izy zareo zava-dehibe koa tena zava-dehibe loatra ny fiainana fanambadiana izany dia hoy izy hoe ty misy baiboly farana zay tsara indrindra anazy eto meko arozy ireo zava-pisotra tany eto manana anjara toerana lehibe ny fiangonana eto amin'ny firenentsika satria nahoana fitezana dia janonantsika eto voalohany reo zany le dimindra sekulate sy sekulate dia fitezana azy no mpianona ny andro mahakrisianina atsika dia nanantsika fanantenana nanantsika fahakrisianantsika hoe andopa le fianana anak'izay dia ilay hiaraka mitoetra amin'Andriamanitra amin'ny andro efa miaretsika. Nisaotra n'Andriamatoa Marc Ravalomanana mivady ny mpitandrina sy ny fiangonana ary ny kristianina noho izao fankahirezana sy ny fanabeazana ny tanora tsy hiala ao anatin'ny finoana izao. Goavana hoy izy ireo ny fietsika sy ny fametrahana amin'ny toerany ny setry ny finoana kristianina eto Madagasikara, indrindra fa ny fanabeazana ny malagasy ifikitra mafy amin'ny Kristy.